Ny alahady ho avy zao no anatanterahany fokontany Tanambao Ambalavato ny fanadiovana afahobe ho azy ireo. Fandraisana anjara amin'ny afisoroana ilay otrikaretina pesta nalaza teto amintsika no antony izao fanadiovana afahobe izao. Efa fomba fanaon'ireo mponina ao amin'ity fokontany ity ny manadio fahobe isaky ny 2 volana. Na izany aza nefa dia tsy maintsy atao izao hetsika izao mba tsy ho tompotrano mihony ny vahoaka. Manoloana le valalaretina ny peste zany izay mejady eto amin'ny Mahajanga dia mba anisany zany izahay eto amin'ny anivon'ny fokontany Tanambao Ambalavato manentana ny vahoaka mba hanadio ny tanàna, hanadio ny kanala, hanadio ny manodidina isan'ny barabara tokantrano dia mifarimbona zany fanentanana mba manantena izay mirahavavy fa mba hanadio ny tanàna, tsy miandry mibaikina mirahavavy ny mponina fa dia efa manadio ny sasany zao dia tohitohizana zany isan'andro mandrapahatonga le fahobe amin'ny lahady, sabotsy lahady. Misy hatrany hoy Ramatoa Lefitra ny fandraisana anjarany avy ao amin'ny ABMS rehefa anatanteraka fanadiovana fahobe toy izao ireo mponina. Misy amin'izy ireo ihany koa no efa manadio ny manodidina azy amin'izao fotoana izao.